Mamboly hazo iray miaro ny tontolo manavao ny angovo. Io no lohahevitra amin'ity taopambolekazo 720 sy 720 ity. Teto Andranonafindra, Fokontany Maheriara, commune Morarano Krom, district Anamparavaravolo no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo régional ho an'ny faritra loatra Mangoro. Zanaka akasia sy kesika miisa 400 sy 1 alina fototra no novolena ny arahana tamin'ireo hery-velona rehetra. Ny arahany asa ihany koa tamin'ireo mpiara-miombonantoka maro. Nosafidiana manokana ity toerana ity izay manakaiky ny tohadrano mamokatra herinaratra ka mila arovana sy kolokoloina. Safidiana manokana ity toerana ity satria misy le fotodrafitrasa lehibe izay tanterahana eto faritra ity dia le barrage hydroélectrique izay mifandray amin'ny barragena Andokabe moa zany izy io azahoana herinaratra 9 mégawatt izy anankiroa reo ka dia dian'izao tsika zany dia efa miomana amin'ny fiarovana an'io barrage lehibe io satria raha tsy voaomana zao sady zany dia ho avy ny fotoanandro atoditra indray le barrage dia tsy ho tanteraka ny fanamby azahoana an'izay herinaratra izay. Ka entanana moa zany ary tsy hijanona fa ny entanana isaky ny district dia tokony hanao an'izay, isaky ny commune ary ny orinasa ihany koa dia entanana zany fa ny tanjona atao anatin'ny amin'ity taona ity zany dia 209 hektara io ny enjena atao anatin'ny faritra aloatra Mangoro. Izay zany ny fanamby menjena amin'ity dia tsy hijanona mihitsy ny fanentanana afana manatanteraka izany fambolekazo. Tsy mitsatra hatrany ny manao ny fanentanana amin'ny fambolekazo sy ny ady amin'ny doro-tanety iarovana ny tontolo iainana ireo tompona ndraiky mpanjakana izay tonga nandray anjara tamin'ity fambolekazo régionaly ity.